ny centre d'intervention an'ny progéniteur. Eny amby folo izy teo aloha dia niampy sekoly anatyradia-tsirabe sy amby folo zany zao ny sekoly iasan'ny progéniteur. Zany feno tsara ny fampianarana anaty point izy. Na anisany sorana ainareo mihitsy ny fahatongavana izy. Dia tena miavaka mihitsy ny projet géniteur satria ety amin'ny CEG aloha izy no miasa voalohany indrindra dia zany hoe manakaiky bebe kokoa an'ireo tanora na ankizy vao manomboka hiditra amin'ny fialan-tsasatra dia eo ihany koa ilay hoe sady mampilalao izy no mampianatra ny resaka fahaiza-mitarika sy ny fahasalamana ara-panan'ny tanora dia manakaiky bebe kokoa ny ankizy ihany koa ny jeune leader dia sady manampy ny ankizy amin'ny resaka olana na resaka hoe fianarana io na olana any amin'ny ray aman-dreny dia hita hoe tena afa-po ny ankizy sady tsy misalasala mihitsy ny ankizy manana jeune leader raha ohatra ka hoe misy zavatra tadiavina. Zareo azo hitarainana ohatra hoe resaka olana anatrano dia azo hitarainana amin'izareo fa raha ny mpampianatra tsy azo hitarainana fa resaka fianarana ihany ny mpampianatra. Tanora tia andrakandra ampahafantarina anazy raha manao an'ity ianao dia tia ny vokany dia amin'izay sady fantany raha teo ny voka-dratsiny ny fantany raha manao an'ity dia zao mety zavatra hitranga eo aminahy sy eo manodidina. Iza koa mbola mahita? Mengeza ny valany. Mengeza ny valany. J'aime be. Iza koa mbola mahita? Alefa Andréale. Maniry nono. Inona koa ankoatr'izay? Samy hafa ny matière hafa sy ny fampianarana jeune leader dia mahafinaritra anahy manao anazy sady amiko ilay izy aleoko manajanona matière hafa toy izay tsy hanao jeune leader.